Mesy 20 Jona tetsy amin'ny magrobe oririka afapo ireo izay tonga tena toerana rehetra. Fasarana ny vahoaka zaraza misy fanampiana sitranay ay hiatrehana ny fety. Fanamariana ny 20 Jona fezy ny mpitondra ny vahoaka anaraka izany io ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry. Toboko lasy sy toboko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity harivariva ny zoma 20 ny volana Jona 20 sy 20 ity. Tonga sondro ianao tanatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Faraka ny efa fanentanana sy nambara teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS dia nisy androany ny kermesy lehibe no tanterahana tetsy amin'ny Magoro ny Beoririka. Tanjona tamin'ity dia ny fankalazana ny faraiky amby 20 taona izay niverena ny fahaleovantena tetsy amin'ny Magoro Beoririka izany. Tonga maro ny olona ary niatrika sy nitady fifaliana ho an'ny isam-pianakaviana tena toerana tamin'ity androany ity. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Afapo ny rem-pianakaviana, nahazo fafinaretana ny zaza sy ny tanora, afa-pasahiranana ny ray-pianakaviana. Izay no tazana tamin'ireo olona izay tonga tetsy amin'ny Magoro Beoririka androany. Kilalao maro isan-karazany mantsy no hita teny an-toerana, ka samy nandray ny nanandrefy azy ny rehetra. Nisy raha teo ny fanentanana sy ny lampiazo, mba ho fanomezana fahafaham-po ho an'ireo manan-talenta. Zava-dehibe ny fisian'ny fialam-boly tahaka izao, indrindra fa ao anatiny amafy ny fiainana sy ny krizy eto amin'ny firenena izao, hoy ireo izay sendranay. Finaritra ny fety fa mba mampifaly ny vahoaka malagasy. Le fety ny fanentanana misy ny rehetrarehetra mampifaly ny ankizy sy ny vahoaka. Sahirana ny aty vilany tsirairay amin'izao, tena sahirana miampy ny délestage izay mivalalany isan'andro. Ny manambola zany mifaly fa ny vahoaka mampalahelo. Dia hita hoe tao anatin'ny hafaliana nanaovana azy, ny fitiavana ny entina nanatanteraka azy dia mahafinaritra mahafinaritra. Tondra ankizy ny lalao dia seran le spectacle zay nafinaritra nanakasy. Nivoaka nandehandeha taty amin'ny ville zay dia nandalo tety dia nahita hoe nisy an'io dia mivily. Mbola iandra rendriny. Nafapo anay aloha ny ankizy kely afapo ny andro fety dia efa mahafinaritra fa be da be ny animation teto tena finaritra sady milamina. Nisy zumba teo, nisy fifaninanana rehetrarehetra dia mitondra ny ankizy miala voly. Tena dia misaotra ny daty izay misaotra ny tanora nkarakaran'izao fety izao. Hitanareo fa amin'izao ny andro sarotra dia misaotra anareo zahay satria mba afaka mitondra ny ankonanay izay hifaly aty. Ny kilalao izay tsy azo ndoavam-bola fa any amin'ny hafa dia mandoha voly izay. Fa aty dia milalao maimai-poana ny zanakay, afaka mijery maimai-poana izay. Dia miantso ny mpitondra fanjakana izay mba hijery anareo mpianakaviana fa mafy dia mafy ny fiainana manararoatra izay miteny. Fa sarotra zareo mividy PPN miakatra dia miakatra ilatsotakatra zareo mpianakaviana no mitantana ny vola. Dia tena hita mihitsy sahirana fa miantso anareo mpitondra fanjakana izay mba jereo tompoko dia mpianakaviana jereo ny sosialim-bahoaka fa tena mijalo ny vahoaka malagasy. Isan'ny nampiavaka ny lanonana teny an-toerana ny fanomezana lanja manokana ny tanora, nisy ny zomba izay niarahana nanao ary ny vakodrazana maha-malagasy.
Trano efa maro no hita teny an-toerany nandritra ny fotoana izay nahitana sakafo sy kilalao ary varotra maro samihafa. Nisy ihany koa ny fifaninanana hatsaran-tarehy ka samy nandray anjara na ny tovovavy na ny tovolahy. Ankoatr'izay dia nisy ny fisarihana maro isan-karazany izay nazahoana vorona amin'ny alalan'ny fifidianana tapakila arivo ariary monja. Nanomboka tamin'ny 9 maraina teo moa ny lanonana ary tsy ny farana hatramin'ny fotoana izay nialanay teny an-toerana satria mbola nisy ny arendrina izay natao ho an'ny rehetra izao hariva izao. Izay amin'iny fa ao anatin'ny fahasaranana avokoa ankehitriny ny akamaroany ny tokantrano noho ny takaitrana avelany Covid-19 sy ny tsy fahampiana izay naterany. Ankatoko ny fety toy izao betsaka ny fikambanana no manotritra fanampiana ho an'ireo tena sahirana toy ny ray aman-dren'ny mpianatra teny amin'ny EPP mahitsy teny alasorateny tamin'ity androany ity. Ravo Razafy sy Tokira Marla. Tsongana manokana ireo ray aman-dreny sahirana mampiana-janaka eto amin'ny EPP mahitsy ato anatin'ny commune Alasora omena fanampiana hitsinjovana ny fety. Maro amin'izy ireo no miaina misitrany ayay amin'izao no ny tsy fisinasa sy fitsinjovana ny ampitso. Mavonjy anay fa misaotra betsaka anareo ampanome. Tena sahirakirana mihitsy zay za amin'ny fitadiavana aloha na amin'le sembasemban'le Covid iny dia tena tsy mandeha zay atao dia sahirana, tena sahirana. Le fanampiana azonay ity zao ataonay mahavita afaka fety. Mba mahafa-pahasahiranana amin'le mpanampin'le fitadiavana zany no tena marina. Atao hoe mba mahavita atao hoe telo andro eo na efatra andro eo ohatrohatrizay. Sahira zay moa manofatrano. Za tsy miasa fa mivadiko miasa. Mikaramarama manasa lamba. Zay hita zany dia tsy mifidy. Tsy natao vita taona akory ny fanampiana sainy kosa entina nanala fahasahiranana ireo fianakaviana ary indrindra ny anaovan'izy ireo fety am-pilaminana misakafo toy ny rehetra. Antony hetsika androany zany dia amin'izao ray volana ankizy zao sy mahakatoky ny fetin'ny fahaleovan-tena dia matsiaro manokana an'ireo ankizy kely ny fikambanan'ireny sy ny ankizy manome fanomezana zany izay kely vitanay ampifaliana ny ankizy kely. Dia latsaky ny roanjato ny mpianatra eto amin'ny EPP mahitsy dia izay ny antony safidiana manokana azy. Eo koa moa matsiaro manana didy izahay amin'izao ankatoko ny fety izao noho ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 dia tena sahirana ny vahoaka malagasy. Dia nanolotra izahay vatsy tena izay voatsirambin'ny tanana, nisy makaronia, nisy menaka, nisy siramamy, nisy sira, nisy bonbons biscuit dia nisy cache-bouche ihany koa. Dia natolotra ampifaliana dia mino izahay fa raisiny zareo ampitiavana. Safidiany fikambanana reny sy ny zaza manokana moa teto amin'ny EPP Alasora noho ny antony ara-pahasalamana sy ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny. Ny vaovao tapatapany kosa indray any amin'ny fampitana an-tsekoly mihitsy no manomboka takona ny teny malagasy raha ny fanaoan-kevitry ny mpampianatra teny malagasy iray. Ny taranja teny malagasy ihany no amin'ny fiteny malagasy ny ambiny amin'ny teny vahiny avokoa ary indraindraina fatratra raha ny fanehoan-kevitra. Ao anatin'ny iray volana isa-taona ihany no omena asina sy ambara fahasandratra ny teny malagasy. Ankoatr'izay dia adino tanteraka izany na eo amin'ny fomba fiteny na eo amin'ny fomba fanoratra ary indrindra manoloana ny firoborobony teknôlôjia vaovao raha nambara ny mpampianatra malagasy iray hatrany. Mila fanovana goavana ny fampitanany lesona any an-tsekoly raha tiana hisongadina hoy izy ny teny malagasy.
Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray izay dia trano miisa 3 no maikilan'ny afo atao Ankiriry Tomasina Omaly. Raha ny sisy resaka nandeha dia tao anatin'ilay trano iray fifohan'ny Andianjatovo Rongony no niandohan'ny afo ka nihitatra nakany amin'ireto trano roa hafa ireto. Araka izay sisy resaka izay hatrany dia avy tsigaran-drongony sendra tavela tao no nandory ny trano ka nahatonga ny famaizan'ireo trano ireo. Raha ny loharam-baovao dia trano fitaizana zazakamboty ny iray amin'ireo trano ireo ary nisy ny laza moa fa efa nisy ny sopatra saika andoro izany volana vitsivitsy lasa izay ka antony iray mbola mampiayay hatramin'ny androany. Efa andalam-panaovana ny fanadihadiana moa ny tompon'andraikitra voakasika ity rara ity. Vaovao-ny lozam-pifamoivoizana kosa indray dia fiara tsy mataho-dalana iray no tapaka hisatra ka nandona olona 3 andeha hiantsena ny maraina teo teny Andranoro. Naratra mafy ireo olona voadona ireo ary nalefa avy hatramo teny anivon'ny hopitaly, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Ny vaovaon'ny sosialy kosa indray misedra olana amin'izao fotoana izao ireo olona mivelona amin'ny fitaterana kodiaran-droa na ny taxi moto any Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Mikatso ny asa tsy misy mandeha. Saika ireo olona very asa vokatry ny valanaretina Covid-19 avokoa moa ireo mpisehatra amin'izany raha ny fanazavana. Niry Andrianarivony. Matsero tena ho toy ny zazakamboty tsy misy mpiankehitriny ireo mivelona amin'ny taxi moto eto Ambatondrazaka. Mikatso ny asa fiveloman'izy ireo noho ny tsy fananan'ny olona vola. Zara raha mahita mpandeha iray ao anatin'ny iray andro. Fantatra fa ireo very asa noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 sy izao ofisiny amenam-pahasalamana izao no maro anisa manao ity taxi moto ity eto Ambatondrazaka. Milaza ny zavatra iainan'izy ireo mivelona amin'ny taxi moto sendranay. Zay moa zany anisan'ny tanora very asa tamin'ireny amenara-pahasalamana andrika amin'ny taona zay dia voatery rehetra maintsy lasa nanao taxi moto, sasany nanao tsikitsiky mitondra bajaja. Nefa amin'izao le katikaty fety zao ny olona tsisy manam-bola moa zany dia ratsiratsy ny fiainanay. Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany zay mba morona asa ho anaina mba hijeranay majinga mba tena ao anatin'ny fahaterana tanteraka zay taxi moto amin'izao. Fa amin'izao karama tsisy zao zarazara anday mandeha mitondra olona anatin'ny adiny 2 adiny 3. Mpitondram-panjakana. Ny anandrainay amin'ny mpitondram-panjakana zany dia mba nohananay amin'le anatsara le fiarom-piainanay. Hitanay fa tena banga mihitsy aloha zao ny fiarom-piainanay amin'izao fotoana izao. Mety fananana moa zany voalohany iny. Faharoa manaraka zany dia tena moa raim-pianakaviana rehefa tsy miasa dia tapaka ny ao an-tanàna. Mba tena iaino izay etaeta nyreto taxi moto reto zay ve ny mpitondra fanjakana? Fa raha ny zavatra hita aloha sy iainana dia meny mikipy manoloana ny fahaseranam-bahoaka sy manentsy tadiny ao anatin'izao fahoriam-bahoaka izao ny mpitondra fanjakana. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia misy 5 mianadahy ireo mpikatroka malagasy nahazo ny tapakila hiatrehana ny lalao olimpika atao any Tokyo ny volana septambra ho avy izao. Taranja fanatanjahantena 3 samihafa no efa nahazo izany. Iary ny vonaim-pirenena arisan'ireo solotenan'ny Afrika eo amin'ny taranja lomano i Mikael Rasoronjatovo sy Rabar Jona Murel. Eo amin'ny taranja fibatana fonjambe kosa dia ahitana any Andriatsitoaina Erika sy Tojo izay nandrobaka ny medaly volamena tamin'ny fiadinany tompon-dakany Afrika natao tany Kenya ny farany teo. Nahazo tapakila ihany koa Ariaro ny vonaim-pirenena eo amin'ny taranja judo sy kajy latsaky ny 13 kilao kosa i Damiela no Menjanahary. Vao ny fahasalamana kosa indray dia ny fanitsakitro ireo mpiasan'ny CTC 19 lahatra ny karamany teny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Tsy nisy intsony ny fanajana ireo fepetra malona ny amiana ara-pahasalamana ny afara tamin'ny korotana moa izany raha ny fampitambavao voaray hatrany.
resaka iraisam-pirenena kosa indray nametra-pialana ny ministra iray eo anivon'ny gouvernemanta brésiliana tamin'ity androany ity efa nandrasana maro anisa tany antoerana moa ny fialana izany ministra iray akaiky ny filoha brésiliana izany ka izao voatanteraka raha ny fampitambavao voaray atrany ny fanipaka tamin'ny foto-kevitra tokony ijoroany moa ny fomba nataony nandritra na ministra azy mamitra amintsika izay vaovao izay nambitso verisitraka sy andry rakota malala mety na dia efa tara loatra azy ity fanapahan-kevitry ny ministry ny tontolo iainana brésiliana niala tamin'ny toerana ity raha ny hevitry ny birao politika sy ny mponina tany an-toerana raha ny fanadihadiana nataon'ny fitsarana dia isan'ny mpiray-petsapetsa amin'ireo mpanimba tontolo iainana any an-toerany Ricardo Salles indrindra manoloana ny fandoroana ny alan'ny Amazonia sy ny fanapahana hazo efa nisy ireo nitondra proof teo anivon'ny fitsarana fa efa nanantanteraka fidinana ifotony ity ministry ny tontolo iainana ity nandritra ny fotoam-piasany ka naniraka olona maromaro ikapa hazo raha ny hevitra nambarany tamin'izany fotoana izany dia hampiakatra ny toe-karen'i Brésil sy ny fampiroboroboana ny fivarotana sy ny fanodinana ny hazo isan'ny nanaiky ny fanapahana sy ny fandringanana ala izy saingy ankolaka tao anatin'ny fotoanana ministra azy raha ny loharanom-baovao mifanohitra tanteraka amin'ny asa iandraiketan'ny fotom-pisainany ka tokony efa ela izy no nesorina tsy ho ministra ny tontolo iainana intsony saingy noho ny maha olona akaiky azy amin'ny filoha brésiliana Jair Bolsonaro dia takony izany endriny hafa izay hoy ny fanazavany mpamakafaka politika brésiliana iray tsy indry avy amin'ny fikambanana tsy miankina misahana manokana ny tontolo iainana sy avy amin'ny fitsarana brésiliana no nanosika azy hametra-pialana raha nambarany nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly anefa dia fanapahan-keviny manokana no antony alany ary mbola niera tamin'ny filoha brésiliana izy ka rehefa nahazo fankatoavana izy izay vao sana hametra-pialana tanteraka vaovao avy any ivelany izay hatrany dia niteraka fahasimbana foto-dravitra samaro atao amin'ny République tchèque ilay rambon-danitra mahery vaika tany atoerana izay nitranga tamin'ny omaly alina maro ireo naratra nisy ankony maty vokatry ity loza voajanahary ity iando miaratiana tahiriny aina. Les éléments se sont déchaînés jeudi soir en République tchèque. Toy izao hita amin'ny sary izao foto-dravitra samaro no potika vokatry ilay rambon-danitra nahery vaika izay nandravarava tao amin'ny tanànan'ny Moravska distriktan'ny Moravie eo amin'ny République tchèque omaly alina ifozoma maraina teo tranon'olon-tsotra toerana fandraisana mpisotro ronono fiara simba avokoa vokatry ny rivotra mahery no entiny ity rambon-danitra ity olona telo no fantatra fa maty anjatony ireo naratra izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao raha nitatitra vonjomaika navoaka ny tompon'andraikitra ankoatra ireo tokantrano sy orinasa mahery ny 7 alina no tsy afaka mampiasa herinaratra vokatry ny fahatapahan-jiro efa tonga tany amin'ny toerana nitrangany loza moa ireo mpamonjy voina miaramila avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy niara-ny salata amin'ny famonjena ireo mponiny. Ny vaovao politika kosa indray ao anatin'ny fanamariana ny datiny fa 9 Jona ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao etsakila nefa dia voafetra ihany ny fanamariana izany ho an'ny sarababem-bahoaka raha toka ny mpitondra afaka manao izay tiany atao eto amin'ny tany sy ny firenena manona izany dia solombavam-bahoaka iray androany no nitondra ny heviny tamin'ny mpanao gazetinay Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Andro manana ny lanjany ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny daty ny 9 ny volana Jona tsikatra nefa fa ampahany amin'ny vahoaka malagasy ihany no afaka mankalaza izany ao anatin'ny filaminana tanteraka noho ny krizy misy eto amin'ny firenena etsy andranina nefa ny fitondram-panjakana dia afaka mamory olona maro izay mihoatra ny fepetra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe natao aniza ny fahalalahana ary ny fampiaran-dalàna eto amintsika tena sahirana ny anokoanina tena manahirana ny gasy amin'izao ny sosialy mibahoaka tsy misy mijery amin'izao fotoana izao ary hitatsika ny evany na dia misy aza ny fety izay tokony atao dia misy ny sivana maro samihafa izay tokony aleha amin'ny vahoaka ao Mahamasina satria izay mahazo tike ihany no afaka makao nefa ilay olona mahazo tike dia tsongaina loko politika no jerena ao anatin'izany ho an'ny malagasy izy ity reto fa tsy hoanina toko anankiray akory ny fankarazana ny fahaleovantena ny vahoaka malagasy ary zavatra tsy mety koa ao anatin'ilay izy
ianao aka olona firy arivo firy alina ao ankajany mamasina ny famehana ara-pahasalamana apetra koa ny isa hoe tsy mihoatra ny ronjato maninona zany raha mavela manao fety daholo ny vahoaka ao anatin'izay fa maninona sina fanavakavahana an'izay a le zavatra ho atao zany a alohantsika tsy mandainga amin'ny zava-misy eto amin'ity firenena ity efa faraka amin'ny 10 taona zao nazotsika fahaleovan-tena tokony fena famatorantsika tokony tsy misy tsony zany laingalainga maro samihafa zany sy mifitaka ao atao an'ny vahoaka fa zay zany dia mahita faraka amin'ny 10 taona fahaleovan-tena antsika dia vomaika nampiembotra ny vahoaka malagasy ary zao fitondrana zao dia nisan'ny tena hoe nampitondra faisana ny fahasaranana ny vahoaka malagasy ka tokony izao ny fotoana amin'izay mba hijerevana ny tena sosialim-bahoaka ny lara-pamehan'ny vahoaka satria tena mijaly ny vahoaka sahirana ny vahoaka ary mahonena amin'izao fotoana izao fa tsy andraikitra ny fikirakirana ara-teknika sy ny fampitana mivantana ny lanonana fankalazana ny faraka 20 taona nazahoana ny fahaleovan-tena ny Madagasikara ny TVM amin'ity mitoraka ity raha ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra ao aminy tamin'ity androany ity mandray ny sary ary mampita izany sary izany ho tonga any an-trano ny malagasy tsirairay avy no ataony raha ny fanambarana. Fa rehefa fetim-pirenena tahaka izao dia samy manana ny fomba entiny anamariana izany ireo ny mboafidy isaky ny boribory tany rehetra eto Antananarivo renivohitra raha ho an'ny boribory tany fahina manokana dia niompana tamin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ho an'ny sosialim-bahoaka sy ny fanamariana nanomboka ny farany herinandro lasa teo. Germain Menjanary sy Mano Randriamalala. Misy nahazo ny koveta, misy koa ny fokotany maro nahazo ny fitaovan'ny mpianatra ary voamary koa zao dia misy tetezana tapaka teo Ambova zay tsy jerevan'ny ministra tompon'andraikitra na ny commune fa ny tenako no namme ciment na namme fasika na namme avato kely ary misy koa ny arendrana zay maro zay nozaraina tamin'ny afokotany maro zany atao amin'ny 6e arrondissement ary misy koa fijerevana manokana ny zokiolona zany amin'ny afokotany maromaro zany misy vary sy menaka zany zay natolotsay ho an'izy ireo. Fa sehatra iray anisan'ny tondra tena faisana vokatry ny Covid-19 ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana teto Madagasikara. Miamanakaiky nefa ny fanadinam-panjakana CEPE. Vitsy nefa ireo olon-tsotra na fikambanana no afaka manome izay voatsirambony tanany anampiana ireo mpianatra ireo na ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra toy ny fampitaovana. Ravo Razafimahenina sy Toky Ramarola. Tsy fanerena ary tsy misy idiran-dresaka politika ny fanasoavana ny zaza malagasy ho ny solombavam-bahoaka alaina Tsimbazafy voafito amin'ny distrika na Tsimdrano. Ny fahasahiranan'ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana no namporisika azy anome fitaovana azy ireo hiatrihana ny fanadinana avy tamin'ny volany madidio. Noho ny fahatsapana fa ao anatin'ny fahasahiranana tokoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fiatrehana ny fanadinam-panjakana CPE zao amin'ny lafiny ara-pitaovana hoentin'ireo zanantsika ireo hiatrika an'izany fanadinana izany dia nojerena manokana izy ireo ka notolorana ireny fitaovana ireny mba ahafahany miatrika an'izany fanadinam-panjakana izany. Efa natomboka tany amin'ny commune Ankadimangy zany ary mitety ny commune rehetra zay mandra-pahatonga an'izay fanadinam-panjakana izay. Tena volako manokana tena tia posiko mihitsy tsisy fanampiana gauche droite fa tena hoe ny fahatsapako dia manao ny izay tandrify amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ilaina Tsimbazavy zay dia efa nijery foana ny sehatra ny fanabeazana tsy friariana akory ny fanaovana asa sosialy na ny asa soa fa atao ampitiavana sy ampanetreteny zany ary tsy vao zao no atao hoe nanohana ny sehatra ny fanabeazana atao anatin'ny district Antananarivo Tsimdrano fa rehefa misy ny azoko atao dia manao ary atao anatin'ny volana Jona moa dia hoe volan'ny ankizy dia nomena landy zay volan'ny ankizy zay. Ho tetezina avokoa ireo EPP rehetra manerana ny distrika na Tsimdrano nomena fanampiana. Zazanala CEPE manodina ny 7 arivo isio no sitraka izany ho an'ny androany dia teny amin'ny EPP Akarobato Ampanefy ary Soalandy no notsidiana. Fa isa taona dia mikarakara hetsika ho an'ny zokiolona sy ny ankizy ny ananivo ny commune Alasora. Na teo aza ny Covid-19 dia tsy maintsy nisy ny volana tokana ao amin'izany mba ho fifanampiana. Tena toerana nanao ny fanadihadiana Ravo Razafimahenina sy Toky Ramarola. Noho ny fanentanana natao na risika ny mponina Alasora nandohetra nandritra ny fihibohana
volaniditra tamin'ny commune izay nahafana nampandeha ny asa aman-draharaha sy nanao hetsika ihany koa amin'izao akatoko ny fety ny 4 jona izao. Tsy misy fanampiana avy any ivelany fa volan'ny commune amady io no nampiasaina. Dia ireo hetsika rehetra zany ara-javakanto izay anamariana zany fetin'ny fahaleovantena eto amin'ny commune Lasory zany dia najanona avokoa afa-tsy ity fizarana ny solombody akoho izay natao an'ny zokiolity izay niezahana mba hanaraka ny fipetraram-pahasalamana ihany koa tsy mihoatra ny 200 ny olona izay tonga maka sy misitraka izany isak'ireo atao hoe toerana izarana izany. Ny isan'ny ankizy izay natao didipotra raha tamin'ity taona ity dia teo amin'ny 300 teo eo manerana ny fokotany 20 ary ireo zokiolona izay misitraka izao fanampiana izao dia eo amin'ny 1000 mahery eo. Vola mantolo avy ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune no nazahoana zany namatsy an'izao hetsika rehetrarehetra izao isaoran'ireo mpandohetra rehetrarehetra satria noho izany antony izany no nahafahana nanatanteraka izany na dia teo ary ny fahasarotana ao anatin'ny fihibohana nandritra n'izay volana maromaro zay dia afaka natanteraka atsakany sy andavany izay voarakitra tao anatin'ny volavolany atao hoe fitantanana zany na ny budget ny commune Lasory izay mitetina eo amin'ny 15 millions d'ariary eo. Matsiaro afa-pahasahiranana ireo be antra noho ny fanampiana azon'izy ireo samy nisitrakizany avokoa ireo tany anaty fokotany 20 ao anatin'ny commune. Tena faly dia faly mifo ary tena feno fa tena mitsinjo anay be antitra izy efa isaky ny 26 juin ohatran'izao izy dia manome fafampo anay menakavy foana. Dia faly zahay tompoko dia ravoravo anao fety sambatra zay no manananay mera azy. Ie afa-pahasahiranana tokoa zay amin'izao fanampiana ataon'izao fa mahafinaritra anay izao zavatra ataon'izao. Faly dia faly tokoa zahay. Faly zay satria zavatra lehibe no neny anay dia mahafaka fahasahiranana anay tompoko. Misy ihany koa ny fanaovana didipotra faobe teto amin'ny commune ny maraina ka zazalahan-jato no vita ary notolorana kilalao. Ankoatr'izay dia raisin'ny commune toy ny isan-taona ny fanomezana sakafo maimaim-poana ireo zazanala fanadina mpanjakana CEPE. Fa isan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ny omaly ny mikasika ny fiainan'ny vahoaka andavanandro na ny lafiny ara-tsakafo izany na ny fiainana ao anatin'ny fahatapahan-jiro nandritra ny fotoana maro. Ty tena ny fanjakana hoy ny fanazavana nambitso verisitraka sy andry rakotomalala. Na dia manana harena-kibony tany betsaka azy Madagasikara dia ny fahantrana lalina no hita miharihary indrindra raha ny loto sy ny fahantrana eto an-drenivohitra no sindresaka. Ohatra akaiky amin'izany ireo mponina etsy amin'ny La Réunion kely. Friariana no asehon'ity fitondrana ity mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena saingy tsy mbola misy hatramin'izao ny resaka sosialim-bahoaka sy ny fijerena manokana ireny sahirana ireny. Asa amin'ny fotoana rovinina vao tsara tantana hipaka mivantana makaty amintsika tsiraka isam-batan'olona izay tompo ny fahefana farana. Izany hoe arena voajanahary ary lafon'Andriamanitra ho antsika izany. Fa hatreto aloha raha no hita raha mialetoka makeo La Réunion kely dia hitantsika tsara zany hoe fanana Madagasikara arena zany. La Réunion kely ndraiky satria ato anatin'ny ville ny capitale Madagasikara mihitsy io izay mandalo eo daholo ny izan'izy rehefa tompona ndraiky mpanjakana. Tsy izy tsy mandala amin'ny lalan'ny Akazomanga iny atao madinika iny, tsy izy tsy mandala amin'ny lalana Losibe iny, tsy izy tsy mandala be dia be eto an-drenivohitra Antananarivo. Ary maso miara mahita isika sofina miara mandray ny amin'ny hoe fisina tompona ndraikitra mety voasaringotra na hoe miraitsykombakomba atao anatina volam-bahoaka volam-panjakana fa ny zavatra misy ny etsakila ny vahoaka manitra fadiran'ovana misy tompona ndraikitra voasaringotra mana zavatra ohatran'izany any an-dafy izy voahitanao any izy voaheninao dia amin'ny atson'ira amin'ny prince hoe baibay volamena dia isika samy isika izy no fampijera tavy eto, isika samy isika sisa no fampitsetsetra eto, isika samy sisa no fanebaka eto ary manontany tena hoe misy tompona ndraikitra veto. Fa aiza le tompona ndraikitra natokisa atsika na metrahantsika fitokisana
ka napetrakantsika tamin'izany toerana tokony hoe hitantanana ny firenena izany hitsinjo mivantana ny mahasoantsika hitsinjo mivantana ny fahasalamana ny tsy fandriam-pahalemana ny sosialy rehetrarehetra. Isan'ny velotaraina ihany koa ny mponina eto an-drenivohitra sy ny manodidina rehetra manoloana ny fahatapahan-jiro matetika. Ankoatra ny fiainana anaty aizina dia eo ihany koa ny fahasimban'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ary tsy misy fanafany intsony ny ankamaroany raha ny fanazavana. Narajiro be maneso anao anatin'ny ray andro satria ny any aminao dia lestazy ny ainanao sanandro. Esony ianao anatina jiro be io mba hoe tonga saina. Ny ainanao sanandro dia lestazy. Ary be dia be tsika rehefa mikaikaiky amin'iny hoe potika ny zavatra ao an-trano. Potika ny fidiram-bola ho an'ny olona mivelona ao anatin'izany hoe tsy maintsy mena ao anatin'ny herinaratra izany. Sa mety ho izay ngamany hoe anareo efa tsy mahita jiro foana, ianareo efa mena anatin'ny maizina anatin'ny délestage foana fa aleo ianareo namboarana jiro mahafinaritra dia amin'izay ianareo mba verdi. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny hoentiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salana natotosa izao fampalalam-baovao izao. Asa donona aorin'izao vaovao izao ny fandarana Global News izay ahitantsika ireo vaovao tapatapany maresaka iraisam-pirenena. Aorin'izay kosa ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Netcall izay ahitantsika any Jack Gilenal izany. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny fitora sy sasany indray. Veloma tompoko.